Alina hoe firy inona moa ilay izy efa niresahana zaka teo ngambany fa ny tiana mampahatarina antsika izany dia hoe ny trilogie ny justice moderne na ny telo mamasana andro ny fitsarana amin'izao fotoana izao dia ao ny mpitsara, ao ny avocat ary eo ny expert. Ireo zany eran-tany rehefa misy ka hoe raharaha ty amin'ny fitsarana dia tokony miaraka foana ireo. Ny atao hoe expert judiciaire zany dia éclaireur du juge, zany hoe mpanajary momba ny raharaha eo amin'ny fitsarana ho an'ny mpitsara, manome azy ny resaka teknika sy siantifika momba an'ireny satria mitsara sy tsara ny tsy hoe tena mahay zavatra rehetra izy. Dia eo ny ilanany expert dia coopérant loyal de partout koa expert zany isan'ny manampy ireo olona izay manana olana ty amin'ny fitsarana eo amin'izay le hoe fanambarana ny marina ary teknika siantifika izay. Dia iny zavatra iny no raisin'ny mpitsara anatanterahana sy amoanina fitsarana tena izy. Ny expert judiciaire eto Madagasikara dia misy eo amin'ny 50 amin'izao fotoana izao vitsy any satria takina aminay ireo dia expérience any amin'ny 5 taona any tamin'ny spécialité ary mari-pahaizana bac plus farafahakeliny. Dikan'izany dia rehefa avy eo mbola miakatra fitsarana tampony dia ny fitsarana tampony ndraiky eo mandinika anao mitoetra anao fa tsy ampy fotsiny diplôme ny fahendrenao ny fahamendrenao dia izay hoe ray rehefa voray moa dia mbola manao an'iny fienianana ohatra ny androany dia izay vao tena pahay feno akatoavy ny fitsarana eto Madagasikara. Dia olona indépendant maleo tena tsy azo raisina expert ny olona mbola miasa mpiasa-mpanjakana na mpiasa privé satria manjary voatsinjotsindry misy pression amin'ny patron. Fa ny olona expert zany dia olona libéral. Ianareo zany mbola tsy azo atao amin'izay satria nareo mbola mpiasa ny atao hoe fampahalalam-baovao fa rehefa retirety raha ny olona ohatra nanapa-kevitra nareo fa hiasa ho an'ny tenanareo miampy expérience dia izay nareo vazo fa tsy mpiasa atao amin'ny fitsarana izy fa rehefa misy raharaha zao ohatra zao razaka Oliva zao momba ny expert momba ny communication sy journalisme, rehefa misy raharaha momba an'izany ka ilaina fanazavana éclaireur du juge ny anarana dia misy ordonnance ataon'ny mpitsara hoe mangavy ianao mba hanao expertise n'ity raharaha ty dia izay vao manao fa tsy mpiasa ny fitsarana rehefa atsony ianao manao an'izy rehefa ilaina ny filana ny fiasanao manao an'izy izay ianao vao atsony. Izay ilay izy dia misy spécialité be dia be ato, misy bâtiment, misy langue isan-karazany japonais, misy chinois, misy spécialisation any amin'ny asa any amin'ny 12-15 karazana any. Misy ny rehetrarehetra mihitsy hatramin'ny environnement, hatramin'ny médecine, resaka tany dia mantsy ny be dia be aty amin'ny fitsarana ty resaka momba ny tany. Izay zany tsy manana olana fa izay mbola tsy fantatry ny olona eto Madagasikara zany dia mbola tsy fantatry ny justiciable ny filana sy ny fisian'ny expert. Efa tamin'ny 1959 efa 20 taona zany misy expert judiciaire eto Madagasikara fa mbola tsy tena fantatra ary misy tableau moa aty amin'ny fitsarana aty misy anay rehetrarehetra izay fa io araka hoe izay tsy manindry tena fa miandry tendrena dia hatreto aloha zany miezaka izay mba tanterahana le hoe dokotera mamasana andro ny fitsarana hatreto aloha dia nyroa zany zao no tena miasa mafy. Fa ny expert zany mety io zany na any États-Unis ianao na any Frantsa ianao na any Angleterre na any Canada ny fitsarana anankiray dia tsy maintsy misy reo amin'ny expert. Dia
io moa zany mbola zavatra ho ataonay amin'izao fotoana zao hoe mampafantatra ny ato amin'ny fianakaviam-be sy mampafantatra ihany koa le olona rehetrarehetra ny justiciable moa zany ho fetsonatsika vahoaka hoe misy an'izany iny